Mba entina kalazana kosa ny tsingeritaona ny foronany dia ny vondrom-piarahamonim-pirenena roy androany nanao fifanarana tamin'ny Transparency International tetsy Ambatonakanga ny ady amin'ny kolikoly ary tsy vitan'izay fa anohatra ihany koa ny fitsanganan'ilay fitsarana manokana izay miady amin'ny fandikan-dalàna ara toekarendry. Nanao ny fanadihadiana Ivelo Arsène Gislin. Iara-iasa amin'ny Transparency International Initiative Madagascar ny hetsika roy fiara-miasa eo amin'ny ady atao amin'ny kolikoly no ny fanaovan-tsony teo amin'ny rotonta androany. Lafiny maro moa no sehatra irotsahany hetsika roy ka isan'ny raha miasa amin'ny Transparency International Initiative Madagascar eo amin'ny sehatry ny eo amin'ny sampandra-panjakana ny fandavan'ilay volavolan-dalàna mikasika ilay cours spécial amsana ny délinquance économique, financière et fiscale. Ireo no isan'ny ady miandry ny roy sy ny Transparency International Initiative Madagascar. Antony lehibe anaovana an'izao fifanarahana izao efa nanao sy ny tamin'ny Bianco ny roy satria ny Bianco moa zany sahirana koa ny Bianco amin'ilay hoe ny azy tena saika ary amin'ny investigation sy ary amin'ny poursuite foana nataony fa raha vao midona ary amin'ny fitsarana dia verina daholo ny zavatra rehetra tsisy mety tafavoaka ka nieritreritra na ny Bianco na ny IM zany dia mieritreritra fiara-miasa amin'ny firaisamonim-pirenena dia ho anisan'ny zava-dehibe ampivaly dia kolikoly mafy loatra institutionnalisé sy généralisé eto Madagasikara. Amin'ny resaka kolikoly ity dia anisany voasokajy ho firenena be kolikoly indrindra i Madagasikara. Raha ny fantatra dia larana fa 80% no misy any Madagasikara ary manana salanisa 80 amin'ny 100 eo amin'ny ady amin'ny kolikoly.